Vatsimpana et Dieu Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka eram-bavaka tsika tompoko. Ny voninahitra ny dia honao Andriamanitra raisana ka fanay masina fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia tratra indray izao andro izao zahay. Koa indreto miarabanao ampanetren-tena manoroka ny tongotra masina ary ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra rehetra. Tsara sady mpanon tsara ianao. Ilay Andriamanitra tonga olona teraka atao tranompo kanefa ny lehibe n'izao rehetra izao. Manajana tokoa izahay ary dia mankalazanao sy mitsaoka anao dia mangataka aminao indrindra mamindra fo aminay ka mamelany elokay. Diovy amaranao sarobidy Jesosy mba afaka mifahotana sy ny tsy fahamarina rehetra satria tsy miendrika antsonao akory zahay. Tsy miendrika ny antso izany anaranao zany ary tsy miendrika ny eritreritra akory ny mikasika anao. Fa noho ny famindramponao irery ihany mahatonga ny mbola velona natrapa-mijena. Koa raiso ny famezam-boninahitra atolotra anao amin'ity andro ity mba ho voninahitra. Misaotra Jesosy malado. Irano fananao masina mba hitoetra atena tany tsirairay avy sy ho eo anivinay afany amandray ny teninao teny fiainana. Miterana tompo araka ny fombanao voninkaino izay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manankiray Nazareta no zany manisy mangataka izany vaka izany. Alleluia. Amen. Mbola ampitombony amintsika mandrakariva ny ravany fahasoavana mampiadanana avy amin'ny Andriamanitra raintsika sy Jesosy tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ampifaliana tokoa no afahana mamangy antsika tsirairay avy any amin'ny toerana samihafa izay misy antsika amin'ity andro ity izay sabatan'ny Jehova tompony maro. Ny tenin'Andriamanitra izay iorenantsika dia araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 7:20 ny andininy 9:30 sy ny andininy 7:30. Jean chapitre 18 verset 36 et 37. Mivaky toy izao minaran'ny tompo. Jesosy namaly hoe ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako dia ho niady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra tamin'ny jiosy aho. Nefa ankehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako. Ary hoy Pilato taminy, mpanjaka vary ianao? Jesosy namaly hoe voalazanao fa mpanjaka aho. Izaho no nahaterahako ary izao ny haviako amin'izao tontolo izao dia ny anambarany marina. Izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. Amen. Hafatra avy amin'ny tompo, hafatry ny lanitra faharoa naton'izao herinandro diavintsika izao. Izao omeny tompo atsika izao dia ny hoe manaova safidy tsara. Tsy ny safidy n'izao tontolo izao mandalo fa ny safidy ny fanjakan'Andriamanitra izay tena izy sy maritra mandrakizay. Marina tokoa ravana fa te hiaraka amin'ny tompo isika. Ary raha ohatra ka te hijanona ety ambony tany isika amin'izao tontolo izao izay efa mialaina dia tsy araka amin'Andriamanitra, tsy araka amin'i Jesosy noviana. Izany fanapa-kevitra izany izay omeny tompo antsika dia tsy fanapa-kevitra izay atao hoe avy amin'ny manodidina antsika. Tsy ny olona akaiky antsika no manapa-kevitra ao antsika fa isika mihitsy no manapa-kevitra. Noho izany anio ianao no manapa-kevitra na hiaraka amin'i Jesosy mandrakizay na hijanona eto amin'izao tontolo izao. Miankina aminao irery izany. Raha tsy teraka amin'i Jesosy ianao ka handao izao rehetra izao dia manana safidy tokoa. Teraka aminao nefa Jesosy ary hiaraka aminao mandrakizay. Ary izay dia fampanantenana ataon'i Jesosy io anao. Tsaroa fa izao tontolo izao tokoa dia fitaka. Tsy tena izy. Anefa ny fanjakan'Andriamanitra dia tena izy, azo tsapain-tanana, tena misy. Io fanjakan'Andriamanitra io dia tena iainantsika dia ny ety ambony tany fa tsy nofinofy akory. Ary izany fanjakan'i Jesosy izany
dia tahaka ny sambokatra velona anefa izao tontolo izao dia tahaka ny sarina voankazo vita amin'ny plastika. Asa nahitantsika ireny voankazo vita amin'ny plastika ireny, raha jerena lavitra dia ohatran'ny tena izy, fa rehefa manatona akaiky ianao ka tsapainao dia indro fa zavatra namboarina fotsiny. Tsy matahaka izany ny fanjakan'Andriamanitra, fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny sambokatra tena vita tsara ary velona tokoa. Mora miaraka amin'i Jesosy. Tsy mila atao hoe permission na fangatahana sy fahazaon-dalana. Tsy ilana famandria-toerana manokana izany miaraka amin'i Jesosy izany. Tsy mila miasa be intsony ary koa tsy mila mandoha vola. Ary miaraka amin'i Jesosy dia tsy mila manaraka fandaharana manokana na ihany koa manao akanjo manokana vao afaka miaraka amin'i Jesosy. Eny, tsy voatery hanao zavatra manokana koa. Eny, raha miaraka amin'i Jesosy ianao, raha teraka aminy, dia tsy voatery koa ho tonga lafatra. Tsy voatery hanan-karem-be, anefa koa tsy voatery hantra. Eny, tsy voatery hafina na ihany koa tsy voatery hitabataba ny tapitrano. Tongava fotsiny amin'izay mahay anao dia gaga amby ianao hoe ary tao tsotra be izay miaraka amin'i Jesosy izany. Jesosy mantsolo-tsotra. Ho isika teo hoe teraka tao an-tranon'omby. Mpandrafitra ny asany teo ambony tany, zanaka mpandrafitra izy. Ary olona tsotra tany ambanivohitra no nisy azy. Izay fahatsoran'i Jesosy izay dia tsy niova. Te ara-dalàna amintsika izy, te handray antsika amin'ny mahantsika antsika. Ary anio ary ny toerana izay misy anao amin'izay mahay anao izao no hitiavany anao. Manatona an'i Jesosy anio amin'izao toetranao izao, amin'izao fombanao izao, amin'izao mahay anao izao, fa te ara-dalàna aminao izy isan'andro ary koa mandrakizay. Ny fanapa-kevitra hiaraka amin'i Jesosy dia dingana anankiray izay raisintsika. Ary io dingana io dia dingana tena tokony ho raisintsika satria io no mamaritra ny fiainantsika mandrakizay. Dia manontany tena tokoa ny olona hoe ahoana ary izany? Satria tiantsika Jesosy, izay no antony. Ary io fitiavan'i Jesosy io dia ny fitiavana lehibe ary ihany koa izany fitiavan'i Jesosy izany no zavatra lehibe indrindra ety amin'izao tontolo izao izay fantatra. Anefa tsy manakana ny maha olo-tsotra an'i Jesosy. Io fitiavan'i Jesosy io dia sarobidy indrindra kanefa atolony mahay maimpoana ho anao. Vonona Jesosy, ianao koa tokony vonona. Atolony antsika ny tsara indrindra minoa izany. Eny, izay hafahafa tokoa no jinjana ary aoka ino izany isika. Tsy arovy ry havana fa tsy mba handeha lavitra ny fitaka izao tontolo izao. Ary betsaka tokoa ny fitaka. Tsy ireny voankazo plastika ireny ihany no mamitaka, fa misy akoso-bolamena be dia be ambony tany izay mamitaka antsika ary roboka isika. Dia rehefa feontsika vao mametsiny an'Andriamanitra, mametsiny ny manodidina, mety hanometsiny koa ny tenantsika kanefa isika no nandray ny fanapa-kevitra. Ho en'Andriamanitra antsika dia nomeny Jesosy Kristy amin'ity andro ity ny tena izy, ny tena zavatra dia izao. Ny fitiavana sy ny fahalalahana hisafidy. Ianao mantsy no misafidy. Raha mijery sy mandinika Andriamanitra ny fanahintsika dia te hahita izy olona
nanapa-kevitra amin'izao. Tsy nisy influence avy amin'ny manodidina fa izy mihitsy no nanapa-kevitra ho an'Andriamanitra. Aokarany fanahy masina ho ekitsika taridalana antsika. Aoka izany fanahy masina izany no hiasa ao anantsika mba hanapahantsika hevitra tsara indrindra dia ny hanara-dian'i Jesosy ny hoty azy amin'ny fotsika manontolo. Raha manao izany tsika dia ho fantatsika marina tokoa ny tsara sy ny ratsy, ary dia voavaka tsika tsara ny tsara sy ny ratsy. Amin'izay fotoan'izay ianao dia afaka hiteny tsia rehefa tokony hiteny tsia, ary afaka nilaza hoeny rehefa tokony hilaza eny. Tonga ny andro ankehitriny izay mila hampiakaranao ny masonao, hanandratanao ny lohanao, hijerenao ny ho avy. Ny lasa dia tsy misy heviny sy dikany lavitra loatra mihoatra ny ho avy. Zao ny tsarovy Jesosy Kristy dia Andriamanitra ny velona ary tsy mba nanenina noviana amin'izay nataony. Noforonony ianao ho amin'ny tanjona mazava, ary io tanjona io dia izao: ny hosakaizana isan'andro sy mandrakizay. Anio ary ny lesona omeny Tompo antsika dia ny hanomanantsika ny fiainana mandrakizay ao anatin'ny fahafahana tanteraka. Eny, ho afaka ianao ary ihany koa hisitraka ny fiainana be dia be izay omeny Tompo anao, izay tsy mbola nieritreretinao akory kanefa nefiny manona anao. Ho fantatrao amin'izay fotoan'izay fa sambatra izay miaraka amin'i Jesosy satria miara-dalana ny isan'andro ianao dia ilay mandrakizay. Ho fantatrao ny mazava-dehibe tokoa ny hoe vaovao mahafaly dia ho azonao mazava tsara ny herin'ny ranin' Jesosy nalatsa ho anao. Eny, hafatry ny lanitra izany, mahereza matanjah, tehirizo ara ao am-potsika amin'ity andro ity fa omen'Andriamanitra safiditsika na ho an'izao tontolo izao na ho an'ilay fanjakan'Andriamanitra maharitra tena misy ary mandrakizay. Ho azony voninahitra ao tsika ny fiadanany hivavaka isika. Misaotra sy mankalaza mivoninahitranao Jesosy satria nomenao tokoa zahay ilay fitiavanao. Notoloranao ny safidy tsara indrindra dia ny safidy ny ara-dalana aminao. Ny hosakaizanao isan'andro sy mandrakizay Jesosy. Zinona akory nefa izay no mba nofidinao Jesosy? Fa ny fakofako toy amin'izao tontolo izao no nitsimponinao ary dia nomenao fofinaina mahavelona, notoloranao ny sosiny tsara ary dia nataonao tokoa ho ravaka ny fanjakanao. Izany Jesosy no mahafaly anay amin'ity andro ity ka azony amatsary tokoa fa ny mpanomponao izay nifidinao tsy mba foinao na harinao, ary dia manandratra ny voninahitra ao izany izay Jesosy faly sy ravo satria nataonao tokoa ho isan'izay sarobidy indrindra ety ambony tany sy eo amin'ny fanjakanao. Atao avy ary Jesosy hitoetra mandrakariva eo amin'ny fitiavanao ary tehirizo mba hanieritry ny fahasoavanao. Ianao tokoa dia mitady anay mba tahaka ny fambombany reny akoha ny zanany dia ombanao tokoa zahay Tompo. Dia toetra mba hanieritry ny fahasoavanao isan'andro. Ho tehirizinao ary ihany koa ho arovanao mandra-palasan'ny loza. Eny Jesosy, indreto izay mamerina ny voninahitra ao anao rery ihany ny fankalazana sy ny fitsaoana, fa aminay kosa ny fiadanana fiandro tanteraka araka ny tenao tokoa. Vao mitahinay ny Tompo anao dia miaro anay, mampamirapiratra ny tavanao natao mindra fo aminay. Eny, manandratra ny tavana anao dia manome ny fiadanana anio ampitso ary mandrakizay. Haleloia. Amen.